Méditation. Eotona aroany no mikaisanao ny fitondram-panjakana nanaovanao fianiarana teo amin'ny fondrony vahoaka. Azo lazana hoe fotoana amin'ny bilan ihany zao. Négatif sa positif ny bilan anao ndraiky tovoloa. Da tsy laza hoe 20/20 fa ho za hoe nanao tsika, niezaka isika, maso samihafa ngamba, sofina samihafa ngamba no hijerena sy andrenesana ny zavatra misy a, fa ho za kosa hoe nandroso isika eo amin'ny zavatra zay natao. Eo amin'ny lafiny lalàna zay napetraka tamin'ny taona 2010 eo amin'ny lafin'ireo azo lazaina hoe fanasaziana maso samihafa teo Madagasikara, teo ny Angola, teo Mika, iza ny tonga teto ny mpamatsy vola niena zao verina zany zavatra rehetrarehetra zany, hiteraka asa zany zavatra rehetrarehetra zany. Eo negatif kosa ve zany? Za mba miantso anareo mpanao gazety hoe mba jereo ihany koa ny asa zay vita. Mandehana mitety an'ity Madagasikara ty, mandehana makany an-tapa mijery fototrafitra asa zay vita any, mandehana makany an'Orombe mijery ny asa zay atao any, ny Antoleana, ny lalana zay atao any, ny fototrafitra asa zay atao eo amin'ny lafy ny famolena. Be dia be ny zavatra zay tokony ho jerena. Za tsy manao hoe dia nety araky ny nieritreretana azy daholo le izy, na tamin'ny fotoana tokony anaovana azy daholo le izy, fa ho za hoe fampandrosoana firenena rehetra miaraka manao an'izy. Le olona le miteny an'ireny, hainao le manontany an'izy, mapetrako bilan ko ianao amam-pirenena mba nanao amin'ny finiavaka mpandroso le firenena, amin'ny fitiavana le tanindrazana, amin'ny fitsotsofako le fihavanam-pirenena mba manahoana. Za satria tokony mba dintena ny rehetra eo anatrehany zany.